Fa tamin'ity androany ity ihany koa dia noraisin'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny sekretera jeneraly fikambanana iraisam-pirenena momba ny famantarana ny toetrandro na ny OMM. Afa-po tamin'ny fiorana tamin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany Andriamatoa Michel Jarraud, sekretera jeneraly fikambanana iraisam-pirenena momba ny famantarana ny toetrandro na ny OMM. Taorian'izany fionana izany dia nanamafy ity sekretera jeneraly ity fa marefo amin'ny trangana toetrandro i Madagasikara. Noho izany dia ny fiaraha-mitady vahaolana no antojihany teto Madagasikara mba ahafana manamafy sy manome ny tolotra amin'ny lafiny maro momba ny famantarana ny toetrandro. No amafisiny ihany koa fa faly izy ireo amin'ny fandraisan'ny filoha malagasy andraikitra eo amin'ny sehatry ny fiovaovan'ny toetrandro ary nanambara fa ho modely eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana i Madagasikara. Taorian'izay dia niona tamin'ny Prime Ministre Cool Roger ny sekretera jeneraly ny OMM. Nisy arak'izany nidindinika ny fanaovan'ny rotonta tamin'izany. Isika dia anisan'ny firenena tena voan'ny inona moa hoe cyclone, changement fiovan'ny température, fiovan'ny toetrandro dia io fantatrareo fa io zavatra tena anisan'ny manimba ny ekonomin'ny Madagasikara. Ka tsika moa tsy afaka hoe hanova ny toetrandro sy hanova ny fiovan'ny hafanana sy ny atsika sy namany, fa ny zavatra azontsika atao dia ny manao prévision. Rehefa misy ny prévision hoe efa fantatra fa afaka 10 andro na 10 andro izy zavatra ohatran'izao dia efa prendre précaution zany tsika, efa hoe mahafaka manao zavatra mba hanamoramorana ny conséquencen'le reny fiovan'ny toetrandro sy namany reny zany eto amintsika. Marihana fa anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara. Anisan'ny nanaraka ity délégationna ity ny avy ao amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro no tarihan'ny ministra Ulrich Andriatina.